Raha ny tontolon'ny fambolena kosa no asiteny dia nanomboka tamin'ity androany ity teny amin'ny la résidence ankerana ny atrikasa fampiofanana ao amin'ny fanatsarana ny masom-boly, fampitomboana vokatra amin'ny alalan'ny fampiasana masom-boly tsara moa no tanjona. Fanadihadiana avy hatrany rana amin'ny Lova Ramanantsofo. Ahafahana mampitombo ny vokatra hatramin'ny 300 ny fampiasana masom-boly tsara. Isan'ny nivoatra tokoa izany nandritra ny atrikasa fampiofana ao amin'ny fanatsarana ny masom-boly izay niarahana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny APROSEM na fikambanana malagasy ho amin'ny fampivoarana ny masom-boly sy ny ministeran'ny fambolena ary toana ny AFSTA na fikambanana afrikana misarana ny fivarotana masom-boly izay nisokatra io maraina io tetsy amin'ny la résidence Zakerana. Efa mipetraka ny lalàna momba ny masom-boly tamin'ny taona 2024 570 azafady. Nipetraka ihany koa ny fanamafisana an'izany tamin'ny ratification ny stratégie nationale semencière tamin'ny taona 2020. Nivoaka daholo ny didim-panjakana fampiarana an'izany. Manaprofo zany fa hoe ny fitaovana rehetra enti miasa efa tafapetraka. Ny vokatra ny fikarohana efa be dia be no vita ary efa ampiarina mihitsy any amin'ny tantsaha. Ka ty atrikasa ty zany dia entina andinihana amin'izay hoe inona ny mbola tsy nety, tsy nahafa-po loatra ary inona kosa no fomba fampiarana hoentintsika mampiasa masom-boly araka izay tratra manerana Madagasikara. Ny teknika sy ny fomba fitantanana ny masom-boly no tena natao vaindohan-dresaka nandritra ty atrikasa izay aharitra 2 andro ty. Misy ihany ny lalàna izay efa natao ao zany 94 038 izay isan'ny fototra ny angan'ny lalàna ifampifezana amin'ity resaka masom-boly ty eto Madagasikara. Kanefa ny décret d'application voalohany izay voaka dia tamin'ny taona 9 vao nivoaka. Dia tamin'ny taona 10 ny décret d'application farany. Zany zany io lazaina fa somary ohatran'ny lamindamina ihany ny famoahana ny lalàna. Ary na dia nivoaka ary zany lalàna zany dia tsy dia tena azo ny fehezana arak'izay tokony izy ao anatin'izany tontolon'ny masom-boly zany. Iarahantsika mahalala fa mbola misy ny manao amin'ny sotrokely, mbola misy ny mivarotra amin'ny kapoaka, mbola misy ny manao amin'ny sachet sy ny sisa. Dia reny mantsy dia masom-boly tout venant, zany hoe azo avy ato sy avy eo fotsiny. Fa ny tena masom-boly voafantona dia misy ihany fa saingy tsy afaka mivoaka ary tsy azo noho izy tena lafolafo zany ny varotana masom-boly voafantona ireny dia inona ny anton'izany satria le lalàna misy dia misy fa tsy ampiarina. Malalaka ny tsenan'ny masom-boly aty amin'ny faritra Afrika ary azon'ny Madagasikara idirana somatsara zany.